Ny amboara firenantsony ianarako a dia anisan'ireo mpahazo tombotsoa tamin'ny programme Access tamin'ny 14 a ka hatramin'ny 12 ny fotoana nahafahako nianaka tao anatin'izany ny programme izany. Dia amin'izao a efa aty amin'ny anjerimanontolo a mianatra momba ny fitantanana. Ny programme Access zany dia tena nanampy betsaka anahy tamin'ny fahaizana miteny anglisy satria sady afaka nianatra momba ny fitsipika no afaka nianatra momba ny fiteny, ny accent sy ny prononciation rehetrarehetra. Dia ny ilaiko be koa ilay izy a satria afaka nahatongana nifandray tamin'ny olona na teto an-toerana na ohatra ny hoe olona mandalo dia tsy mahay miteny gasy dia miteny anglisy izy dia afaka mahazo ny zavatra teneny ary afaka mifandray tsara amin'izy ireo. Tena manampy betsaka anahy ilay teny anglisy satria anisan'ny tena fitaovana ilaina betsaka ilay izy amin'ny resaka fitantanana. Dia rehefa amin'ny resaka an'izay sehatra fitantanana izay a dia mivelatra amin'ny sehatra maro be. Dia ny sehatra ivelaranao tsy hoe eto an-toerana ihany fa any ivelany koa. Dia indrindrandrindra amin'ny resaka comptabilité satria afaka mianatra mahazo tsara miteny anglisy izany ny resaka fomba fiteny sy vocabulaire rehetra ilaina amin'izany amin'ny teny anglisy. Ny Access izany a dia ilay izy tsy hoe mizanona fotsiny ao am-pianarana fa efa voarindra tsara izany ilay izy hoe mandeha mitety manao asa soa dia miaraka amin'ny ankizy maro be ianao dia mandeha makany amin'ireny toerana fitaizana zazak'amboty izao ohatra tamin'ny anay. Dia nahafinaritra ilay izy satria afaka mifandray amin'ny ankizy hafa dia afaka ianao koa satria tsy nandray tombotsoa tamin'ilay izy dia mizara amin'ny hafa dia mitarika anao mahay mizara izany ilay izy fa tsy hoe mitazona ho anao irery fotsiny. Tena nisy ilana azy ilay expérience satria mampandroso be ilay izy ary mahatonga anao ohatra ny hoe lasa manana matoky tena kokoa izany ianao raha ohatra hoe indrindrandrindra resaka anglais dia manana ianao izany ohatra ny hoe manana tombotsoa manokana mihoatra amin'ny ankizy hafa satria ianao efa nianaka tao anatin'ilay tontolon'ny teny anglisy dia mahazo kokoa ianao mihoatra ny ankizy hafa na ohatra ny hoe lasa hoe mahazo tombon-dalana izany ianao avance par rapport amin'ny ankizy hafa dia ilaina ilay izy.